Arabantsika rehetra tompoko, sainy kely isan'andro de vehivavy mihoatry ny 700 no maty eo am-piterahana. Ary zany fahafatesana zany dia ny akabeazany de amin'ny tany somary sahirana ara-pivelomana. Ny 5.90 isan-jatony dia azo sorohana daholo zany. Azo sorohana hoy satria no ny antony reto, raha ohatra ka vita tratra reto zavatra efatra resahako reto de hiena izany tany fahafatesana zany. Voalohany, raha ohatra ka voara-maso tsara ny fitondrana vohoka. Faharoa, raha ohatra ka fantatry ny manodidina ny fambaraloza zay mety mitranga nandritra ny fitondran'le vehivavy vohoka. Fahatelo, raha ohatra ka nahazo fandraisana an-tanana ara-potoana ilay vehivavy be vohoka. Ary indrindra farany sady lehibe indrindra aminy de raha ohatra ka nahafantatra izay zavatra tokony ho natao ilay raim-pianakaviana. Ny zava-misy teha de zao, ny fiarahamonitsika eto Madagasikara dia mametraka fa ny lehilahy no loharanom-bola ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny ankohonana. De mbola izy koa ny tokony fanapahan-kevitra saika misy zava-mitranga ao anatin'izany ny fahasalaman'ny vady aman-janany ao tokantrano. Raha ohatra ka tsy manam-pahalalana akory le lehilahy zany mikasika ny zavatra tokony ho atao manoloana ny tsy fahasalamana na trangana retina izay misy ao anatin'ny tokantranony de tsy ho afaka mihitsy zany io tranga hoe fahafatesana vehivavy 700 ao anatin'ny taona io zany. Ka eto ary zany zao ny fanontaniana petraka, zao ny fianarana ataontsika, zao ny fampizarana ataontsika. Zarazarao aminay ary inona no fihetsika tokony hananan'ny lehilahy izay lazaina fa mandray andraikitra na miditra antsehatra eo amin'ny fahasalamany vady aman-janany manoloana ny vadiny bevoka. Samy milaza anankiroa farafahabeny saotra tompoko. Izao azadino ny manao partage, miabone ny page-tsika, mandray anjara mba hampianatsika hanovantsika nio tarehimarika 700 isan'andro. Saotra antsika rehetra tompoko.